ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola fifaliana ho anay mandrakariva no miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao zay miombona amin'izao fandaharana izao ary dia manonona mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny olona tsirairay amen. Hivavaka isika ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina dia raha sy mankalaza anao izahay noho ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana zay mbola natolotra ao anay ry tompo ka dia mbola afaka indray zahay andinika ny teninao ifampahery amin'ny alalan'ny teninao ary dia miandrandra mandrakariva mitalao ny asany fanahy masina ameno izao fotoana izao ry tompo ametraka ny teny indrindra ihany koa eo ambavany mpanomponao hanokatra ny fon'ny olona ary dia mba ho famelombelomana anay mandrakariva ny ry tompo ny teninao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavahanay amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra ho banjintsika dia ny bokin'ny Joba ny toko voalohany sy ny faharoa ary ao anatin'izany dia izara telo ny fandiniana ataontsika ka ny fizarana voalohany dia momba ny Joba sy ny fijoroany eny ny fizahanttoetra mahamay ihany koa moa zany niatra taminy ary ny fizarana faharoa dia momba ny Satana sy ny asa nampanaovan'ny tompo azy asa ratsy ary ny fizarana fahatelo dia iresantsika ny herin'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra sy ny fitiavany. Araka ny mpandinika ry havana dia tsy fantatra ny olona nanoratra ny bokin'ny Joba kanefa kosa tsy sanatry hoe angano fa baiboly moa tsy mitantara angano na oviana na oviana ary ny apôstôly Paoly aza dia nampitandrina ny amin'ny hoe angano-bavy antitra fa tena tantara nisy tantara marina ny tantaran'ny Joba ary anisan'ireo boky mirakitra fahendrena ny bokin'ny Joba alatry ny mpandinika soratra masina amin'ny Salamo sy ny obolana ary ny tonokiran'ny Solomona ny bokin'ny mpitoroteny ihany koa moa. I Joba ry havana dia tsy jiosy fa avy amin'ny firenena jentilisa nona tany amin'ny tany ambara hoe Oza tanàna tany amin'ny faritra avaratra Palestina tany amin'ny Proche Orient moa zany ary taranaki Esau sy Edoma Edomita zany izy ara-pirazanana ary ny anarana hoe Joba dia midika hoe enjehina nenjehina na amin'ny teny frantsay hoe persécuté zany hoe efa tanteraka teo amin'ny fiainany sady lay teny nambaran'i Jesosy Kristy nataony teo an-tendrombohitra hoe sambatra zay enjehina no fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ry havana tena nataony devoly hazalambo tokoa i Joba ary tena navelan'Andriamanitra mihitsy Satana hanao fampahoriana mahatsiravina teo amin'ny fiainan'ity lehilahy ity kanefa fantatsika fa amin'ny fiafaran'ny fiainany eny teto an-tany ihany dia efa hita fa olona nandova ny fanjakan'ny lanitra i Joba ary raha sanatria ianao ka tsy mbola mahalala tsy mba namaky ny tantaran'i Joba dia amporisina ry havana hamaky ny boky izay ahitana toko miisa 12 fa ho talanjona ianao satria raha misy tantara mahavariana ao anatin'ny testameta taloha dia anisan'izany ny tantaran'ity lehilahy ity. Voalaza ry Joba fa lehilahy marina sy mahitsy natahotra an'Andriamanitra sady ny fadiny ratsy ary intelo no miverina io fanambarana io ao amin'ny toko voalohany sy faharoa. Ny manambara izany voalohany aloha dia ny mpanoratra ary ny manao ny fanambarana faharoa sy fahatelo dia Jehovah Andriamanitra mihitsy rehefa niresaka tamin'ny Satana izy mahakasika ny Joba mpanompony. Ina kosa indray ry havana ny fizahanttoetra mahamay nampiarin'Andriamanitra tamin'ny Joba ary inona loatra moa no antony tena niara ny fizahanttoetra telo lehibe ary farany mampivarahontsana amin'ny maha-olombelona i Joba ry havana. Ao amin'ny toko voalohany no ahitantsika ny plaza hafatra voalohany tonga tany amin'ny Joba eo amin'ny andininy fa 410 zay mivako toy izao amin'ny anaran'ny tompo ary nisy iraka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe ny omby ny asa ary ny biriky vavy nandrasana teo aniliny dia namely azy tampoka ny sabeanina ka namabo azy ary ny ankizy lahy dia nasiny tamin'ny lelan-tsabatra ary izao dia zao rery ihany no afanandositra ilaza aminao ka inona avy moa ireo fananana be an'i Joba zany zay ripaka fongana nangalariny olona dia eo amin'ny toko voalohany ihany 17 dia zao no voalaza amin'ny anaran'ny tompo ary ny fananany dia ondry amanosy 7
sy rameva 3 sy 10 sy briky vavy 500 ary mpanompo marobe ka dia nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny tatsinanana rehetra izany lehilahy izany ary tsy tapitapitra zay ryavana de tonga indray ny mpitondra hafatra faharoa eo amin'ny andininy fa 9 ihany akitsika amin'ny anaran'ny tompo raha mbola nyteny izy de nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny nava ny ondry amanosy sy ny ankizilahy ka nandevina azy ary izao de zao irery o le mpitondra hafatra no afa nandositra hilaza aminao ary tena tao anatin'ny fotoana farany foiryavana no nitrangana zany zava-doza isan-karazany niatra tamin'ny Joba izany ary tsy mba hoe raha makasika ny arenany zany hoe azony tamin'ny tsy fahamarinana tsy na tamin'ny fanambakana satria voalaza zany intelo fa Joba dia lehilahy marina sy mahitsy natahotra an'Andriamanitra sady ny fadiny ratsy ary tsy tapitapitra zay de tonga indray ny plaza hafatra fa inona indray no nyseho ryavana rava ny anjera ny trano nisy ireo zanaky Joba niteraka 10 mianadamo izy mivady 3 vavy ary 7 lahy ary dia niara maty avokoa izy rehetra maty tsy tradrano hoy ny fitenitsika malagasy ary ato amin'ny toko faharoa eo amin'ny andininy fahafito ryavana de inona indray io ianao no nyseho rakotry ny vairatsy i Joba hatrany tampon-doha ka hatrany am-palady ary asa moa ryavana na izany no atao hoe Ebola fa tena nampangidihidy any Joba ary tsy nijanona nangidihidy ny tena ny Joba manontolo ary vairatsy zay namelezany Satana azy moa de inoko ianao no nyseho ny vady andefimandry zay mba tokony ampahery sy hiara-mizaka ny fahoriana indray no nanao teny maharary nampiala ny Joba tamin'Andriamanitra de ahoana hoy ny tenin'ity ramatovadiny ity eo amin'ny andininy fa 7 amin'ny toko faharoa zany amin'ny anaran'ny tompo aroy ny vadiny taminy mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao mahafoiza n'Andriamanitra dia aoka ho faty zany hoe tsy vitany hoe nampisarahany tamin'Andriamanitra i Joba vadiny fa nozony no faty mihitsy anika hoy ny valitenin'ny Joba ato amin'ny toko faharoa ihany zany eo amin'ny andininy 10 amin'ny anaran'ny tompo fa hoy izy tamin'ny Joba zany niretsaka tamin'ny vadiny namaly ny vadiny tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala no ny teninao moany soa ihany va ozy izy antsika tsy anjery zany ny teny rehetra moany soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa ary voalaza nefa ryhavana ao amin'ny toko voalohany eo amin'ny andininy 220 ary koa eto amin'izao toko faharoa mamarana ny andininy 10 zao fa tam'izany rehetra izany dia tsy nanota na nanometsiny an'Andriamanitra i Joba ary izany revana dia mitaona antsika andiny tena indrindra fa mbola fotoanan'ny karemy izao sy anao isika raha mba sanatry moa teo amin'ny toeran'ny Joba mba ho nanahoana re no fietsika nasehontsika mba ho sany joro hatrany tahaka ny Joba ve sa sanatry ny vava ho niemitra na ho nanometsiny an'Andriamanitra ryhavana olona mijoro olona mahajoro na dia ao anatin'ny fizahatoetra mahamay azy olona toy izany olo-pirenena toy izany malagasy toy izany firenena mpitondra fivavahana tahaka izany no nitadiavin'Andriamanitra eto amin'ity tany fandalovana ity eny eto amin'ity tanyraza malala antsika ity olona tahaka ny Joba olo-pirenena mpitondra toy izany no tena hazo ambara ryhavana fa mino an'Andriamanitra mino herin'Andriamanitra mino sy mahatoky ny fahalebiazan'Andriamanitra mino fa na hoela na ho aingana dia tsy maintsy sy mamonjy azy Andriamanitra lay tompony hery lay tompony fahefanatrany an-danitra sy ety an-tany dia lay Andriamanitra afaka manao zava mahagaga manambara hoe moa misy zava mahagaga zay tsy haiko va hoy Jehovahandriamanitra raha toy izany ary ryhavana no azontsika nambara tao anatin'ny fizarana voalohany ny amin'ny Joba sy ny fijoroany ary ny fizahan-toetra niatra taminy zany dia inona kosa indray no mahakasika ny Satana sy ny asa ratsiny ryhava malala matetika ny toejavatra enjana
mampivara ontsana tahak'izay nyseho a teo amin'ny fiainan'ny joba dia lasa miteraka fisalasalana ao anatin'ny fon'ny olona alaim-panahy ny olona ry havana eny hatramin'ny kristianina aza lasa mieritreritra fa efa nafoin'andriamanitra ka noho izany dia tsy misy antony ifikirana amin'andriamanitra intsony ary dia misy mihitsy no maninona lasa miala ary lasa miverina manompo andriamanitra hafa indray manadiny tanteraka ny herin'andriamanitra manadiny ny fitiavan'andriamanitra ary misy mihitsy no lasa miemotra eny mamoy foa ary tsy nandray miafara amin'ny famonontena aza ry havana azadonoina fa andriamanitra nge ka tsy mandao eo foana izy mandinika ny fo mamantatra ny vo ary ny teniny a manambara fa sitrany ny fiemorana zany hoe rehefa miemotra ara-panahy ny olona iray a dia fanany satana izany mangeja ny fony ary dia lasa olona manahoana izy ratsy fanao ny baiboly miverin-dalana lasa olona zao tontolo zao indray lasa mpanompo sampy ary mazava ho azy fa mizotra any amin'ny helo zany hoe any amin'ny toerana misy ny fitomanina sy ny fitrohanify hoy ny baiboly lasa mpanaradian'ny satana ary izay mihitsy nge no tanjon'ny losifera revany satana belzeboba sy ny firongony ny aninona ny alasa antsika ho mpanaraka azy mba hitondrany antsika hivarina miaraka aminy any amin'ny farimy rehetrafo ary atao anatin'ity tantarany joba ity ryhavana dia hoy ny voalaza eo amin'ny toko voalohany eo amin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'ny tompo ary tamin'ny andro tamin'ny ndray andro no ny avy ireo zanak'andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova dia mba tonga teo koa satana tafaharo taminy zany hoe rehefa mivory ny zanak'andriamanitra dia manatrika eo koa satana sy ny firongony ka azadonoina mihitsy io fahamarinana io ry havana ary mitaona antsika aninona zany ho mailo iambina mba tsy ho tafalatsaka sanatria ao anatin'ny fandrika velariny satana moa dia fanahy ary amahafanahy azy dia tsy hitany masotsika kanefa misy izy ary ny ataony dia mazava loatra asa ratsy mamafy fanahy maloto fanahy mampijangajanga ny olona fanahy mamitaka mampiataka ny olona amin'andriamanitra sy ny didin'andriamanitra fanahy mamafy fitahotra aya eny zay rehetra ratsy mamboly korontana ady nrafesana fankahalana zay mety ho fahotana sy asan'ny nofo rehetra dia ataony satana daholo marina tokoa fa efa resin'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana satana sy ny firongony saingy tsy mbola mifatotra mandrak'izay any amin'ny helo izy ary mbola mandehandeha mitady zay arapa noho ny apôstôly petera dia toy izany koa tahaka ny fahafatesana ihany efa resin'ny tompo raha nitsangana tamin'ny maty izy ary hotsarovatsika tsy ho ela moa izany efa roa arivo taona mahery saingy isika olombelona tsy maintsy maty aloha vao mitsangana amin'ny matindray ary hanangana ny olona rehetra amin'ny maty ny tompo rehefa hiverina eny amin'ny rahony lanitra ary amin'izao fotoan'izao ry havana dia tena manao zay ho afany satana sy ny firongony satria fantany fa kely sisa ny androny ary tsy ny olon-dratsy tsy ny olona tsy mbola nibebaka no lasibatry ny devoly fa ny zanak'andriamanitra ny kristianina fantaro tsara fa isika no lasebatra satana saingy rehefa miaraka amin'ny tompo isika rehefa voaary ny rany kristy rehefa voky tsara ny tenin'andriamanitra rehefa lasa tany tsara tany lonaka mora ny rinony tenin'andriamanitra ny fontsika dia tsy laitra ny satana ry havana ary rehefa hitan'ny satana isika fa mazoto mivavaka mandoalika mifady hanina mamaky sy mivoky ny tenin'andriamanitra manana toe-panahy araka an'andriamanitra dia miala maina satana ary isika satria ady moa amin'ny satana izany dia isika no mibata ny fandraisena eny ahoana hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romana toko 9 eo amin'ny 17 manotra noho ny mpandraisy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika lay tiantsika moa dia tsy iza fa Jesosy Kristy ary tadidio ry havana fa manoloana zay mety ho ady mamay mampifanandrina antsika amin'ny fahavalo dia efa nitenikeo ange Jehovahandriamanitra ao amin'ny Eksôdôsy toko 4:12 eo amin'ny 4:12 tadidinao angamba ahoana ho izy izao izy ihiady ho anareo fa ianareo kosa hangina izany hoe tsy mila mitsorapaka aoka isika ho tony aoka tsy ho taitaitra fa hanana fahononantena maîtrise de soi hoy ny teny frantsay
ary eto am'izao tantarany joba izao a dia satana lay fahavalon'andriamanitra fahavalo ny vahoaka an'andriamanitra fahavalo ny asan'andriamanitra satana mihitsy nge nampiasain'andriamanitra ny baikony nampiasai ny izana toetra any joba mpanompony ary eo anatin'ireo toko roa ireo moa dia voalaza fa rehefa nivory araka ny efa nitenentsika teo ny zanak'andriamanitra de teo koa satana ary zany ny tokony ahamailo mandrakarivantsika kristianina aoka riavana iambina fa tsy kely lalana ny devoly fa eo foana mahandendeo izy izy vezivezy zay moa ny voalaza eto ny zaza eo amin'ny toko voalohany eo amin'ny andininy fafito rehefa nyresaka nantaniany jehovahandriamanitra izy hoe taiza de hoanao izy izy namaly an jehova satana ka nanao hoe avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny ny ainy joba tokana riavana no tsy navelan'andriamanitra hokasiny satana eny izy andriamanitra no mahafaty sy mahavelona voalaza moa izy any amin'ny bokyny deutéronomia toko faharoa ambitelopolo eo amin'ny andininy fahasivy ambitelopolo ary eo amin'ny bokyny samoela voalohany ihany koa toko faharoa andininy fahaenina zany hoe ny olona zay mamono tena na koa mandatsaka ny ain'ny hafa raha ny marina dia olona mangalatra ny fahefan'andriamanitra ary noho izany dia tsy ataon'andriamanitra hafamaina afa-tsy tsy hoe anga mamonona mitifitra ho fiarovantena mitofotra any mitongotra azy izay no atao hoe cas de légitime défense amin'ny teny frantsay moa ary reny kosindray any dia tena tranga hafa mihitsy ny famarinana farany izay hojerentsika riavana dia mahakasika ny fahalebiazan'andriamanitra sy ny fitiavany ny fahalebiazan'andriamanitra ny asany ny fitiavany inona riavana no asan'andriamanitra hitantsika eto am'izao bokyny joba izao mandinika ny mpanompo ny andriamanitra araka ny resaka hitantsika ny fanaovany tamin'ny satana ahoana ho izy efa nandinika ny joba mpanompoko va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany zay nataony tamin'ny satana hay tokoa ny andriamanitsika ny andriamanitra topoitsika riavana ny andriamanitry ny baiboly andriamanitry abrahama sy isaka ary jakoba andriamanitra rainy jesosy kristy dia miondrika mijery antsika zanak'olombelona ary zay ny nambarany davida mpanao salamo ao amin'ny salamo faefatra amby folo andininy faharoa sy ny salamo fahatelo amby dimampolo andininy faharoa ihany koa ahoana ho i davida amin'ny anaran'ny tompo miondrika mijery antsika andriamanitra ozy izy mba hizaha-toetra na misy hendry mitady azy na tsy zany hoe anisan'ny famaritana natao hoe olo-kendrika io zany a de ny olona zay tena mitady mikatsaka mandrakariva ny tavan'andriamanitra andriamanitra miondrika mijery na mba misy olona mitady azy zany hoe na mba misy olona matahotra azy manao ny sitrapony na mba misy olombelona mifanasoa na sanatry olombelona olo-pirenena lany andro maninona mifanaratsy mandany ny tombonandro omen'andriamanitra azy amin'ny zavapoana mandany andro asa mangalatra misotro toka mamafy lainga sy ny sisa riavana ny fijerin'andriamanitra antsika dia ampy anakana antsika tsy hanao ratsy ary fantary fa andriamanitra neka mandinika ny fo e mamantatra ny vo satana koa dia hitantsika teo mizaza mivezivezy saingy ny tanjony dia mazava tsara ny ampivily lalana ny olona hanalavitra ny olombelona an'andriamanitra an' jesosy kristy lay hany lalana sy fahamarinana ary fiainana noho izany riavana dia mila mangataka isika ny fahafenon'ny fanahy masina mandrakariva mba tsy vilivily tsy herikerika tsy vily lalana fa mba ho tonga any amin'ny tanjon'andriamanitra dia ny fandovahana ny lanitra ho tonga any amin'ny jerosalema vaovao riavana ahoana kosindray ny amin'ny fitiavan'andriamanitra hitantsika eto sany rere mihitsy andriamanitra rehefa fantany rehefa azo ny antoka fa na ho zahantoetra aza i joba dia tsy hivadika izany hoe tsy avelan'andriamanitra alainy satana baraka ny olona marina sy mahitsy matahotra azy sady mifady ny ratsy tahaka ny joba andriamanitra riavana tsy miangatra tsy niangarany akory joba tsia dinin'andriamanitra ho isika ny olona tsirairay satria samy asan'ny tanan'andriamanitra araka nambarany hoe ny zanako ny asan'ny tanako izy izy dia aoka ho adidiko ihany ary na ny olona efa nandray an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy azy na ny olona tsy mbola ny bebaka azy
dia voalazan'ny baiboly fa samy misitraka ninona ny masoandro samy antatsahan'andriamanitra ny orana eny samy karakarainy ary tsy avela no rembon'ny satana matoa misy ny famelezana ataon'ny satana araka nitantsika teo dia avelan'andriamanitra hamely satana izany hoe omen'andriamanitra fahafahana permission kanefa izy andriamanitra ihany maninona no mife izay rehetra miseho sy izay ataony satana amin'ny teny frantsay de hoe c'est Dieu qui contrôle le tout afa indray ry havana ny momba n'ireo olona zay tena ny manao fifampirarahana na miafina azy amin'ny satana tranga hafa mihitsy izany ka raha ny olona moa no misafidy hifampiraraha amin'ny satana dia avelan'andriamanitra andriamanitra noho ny fitiavany dia tsy mba manery fa mamela ny olona rehetra hanao inona safidy malalaka ary raha miverina sika ry havana eto amin'ny tenin'andriamanitra eto amin'ny toko faharoa eo amin'ny andininy fahenina dia zao no voasoratra amin'ny anarany tompo dia hoy Jehova tamin'ny satana indro eo an-tananao izy ny ainy tokana ihany no aza asiana ny ainy Joba izany ny antony satria izy andriamanitra no tompony ny aina hanika tena mahasary-piaro azy ny ainy zanak'olombelona olombelona izany hoe olona velona isika satria manana ilay fofinaina mahavelona nataon'andriamanitra atao anatintsika tsika olombelona tsirairay ary io fofinaina io ry havana io no ilay hoe fanahy io zany hoe nefeso ny teny hebreo lay singa mampitovy antsika olombelona amin'andriamanitra fofinaina mahavelona ary tsy mety maty fa na tsy mety maty zay mahatonga ny olona hizara roa zany de ny olona tsara fanahy araka ny voalazan'ny baiboly sy ny olona ratsy fanahy tsara fanahy zany hoe efa nibebaka efa nampandrosan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fiainany efa nanolotra ny Kristy ny fiainany manontolo ara-batana ara-tsaina ara-panahy nanaiky ho sasan'i Kristy ary mahazo antoka zany fa satria nibebaka dia voasoratra ny an-danitra ny anarany fa ny ratsy fanahy kosa de olona mbola tamana ao anatin'ny inona fiainam-pahotana ry havana aoka tsy ho adinointsika fa tsy misaraka amin'ny fizahan-toetra ny fiainantsika mpino kristianina koa engany isika rehetra mba ho isan'ireo kristianina izay na de hiara-ny fizahan-toetra mety mahamay aza dia tsy monimonina na hanometsiny an'andriamanitra engany andriamanitra hosa mirehare noho ny amintsika noho ny fananany antsika eo anatrehan'ny satana ary aza adinoina ry havana fa satana nge no tompo ny teny farany eo amin'ny fiainantsika tsia andriamanitra irery ihany no tompo ny teny farany dia atolotsika ho azy andriamanitra ny voninahitra zay vazy hatramin'ny taloha sy ho mandrakizay ary ho amintsika rehetra ny hery ny faherezana amen hivavaka isika andriamanitra ranay tsara indrindra mankasitraka anao izahay no ny amin'ny tantarany Joba ry tompo izay tena mitaona anay tokoa andiny tena aloha ary mba hangataka ny fitarian-dalana avy amin'ny hery ny fanahy masina ka mba samy ho lasa ihany koa zay olo-pirenena marina mahitsy matahotra anao andriamanitra ary mifadiny ratsy fa izany tompo izany mampahantra an'ity firenena itya hanika amin'ny lentika ao anatin'ny fahotana maro samihafa voalohany amin'ny kolikoly ary farany eny ray sisa no alohanay tompo eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny sisa koa de misaotra indrindra ary engany mba ho tafalentika tsara ao anatin'ny fosaina mampananay izao tantara izao de atolotra ianao andriamanitra nidera sy mivoninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen ry ava malala tapitra indray ary ny fandaharana koa de manao velomanao tahiny tompo ary afaka herinandro indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny rano lanitra Jesosy Kristy veloma indrindra tompoko manandratra ny firene